Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy faharoan'ny volana Martsa 2023. Riavana nampanofy ny Tompo divaraina teo. Zany hoe alina izany no fitentsika azy nefany efa maraina atao hoe divaraina satria efa ao arinany amin'ny 12 alina. Dia efa anio divaraina izany. Riavana alohan'ny amakiko ny teny izay nomeny Tompo sy anambarako ny nofy izay nampisehony tamiko dia hiara hivavaka aloha isika ametrahantsika izany rehetra izany eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Ka izy no isandratra fa izao dia hietry ka engany ka ampaherenao tokoa ny Tompo ny amin'ny zavatra izay naseho antamiko tao anatin'ny nofy. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao izahay Tompo, satria anao no Andriamanitray, mendrika handray ny voninahitra Jesosy. Ka indreto izahay Tompo midera anao, misaotra anao, satria mbola nomena tombonandro avelomana raha eo. Anao ny fofonainay, anao ny tenanay tsiraray avy. Tsisy anay eto amin'ity tany ity. Fa zavatra mandalo avokoa izay hitan'ny masonay sy izay rehetra nananay Jesosy. Tompo malalo, any aminao no fanirinay mba hiafaranay Jesosy. Tompo malalo, mangataka ny fanahy masonao amin'izao ora sy fotoana izao, hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, na izao zay mizara ny fahatsaranao Tompo, na ireo zay hiaino izany. Fanahy masino, raisy ny kontrola ny tenako manontolo, satria mpiasanao aho, vazinao aho, anambara izay tianao anafoazanao ny olonao. Ka mitenena amin'ny alalako fanahy masino, ary mangataka aminao koa Jesosy, oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka ny asa matin'ny Satana izay mitady anafikanay, zanatsipika rehetra izay mitady alefany, dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy anakery tsy anapahefana aminay izany, satria ny ranao dia afy mandevina ny fahavalo rehetra. Ka levina amin'ny ranao zany Jesosy ary miverina any andavaky ny fariafo mandrakizay tahaka ny lavenina. Tompo malala oka ny ranao ho manda afo manodidina anay tsiraray avy olonao. Jesosy misaotra anao, satria anao no miaro anay tsiraray avy. Tompo malala misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao, satria anao lay Andriamanitra ho avy anao Jesosy, ho avy anao ampiakatra izay efa niomana ary efa vonona ody any aminao Jesosy. Tompo malala afeno eo ambanin'ny tana maherinao aho. Ka oka Tompo, tsy izao no hitany olona, fa ianao Tompo no hitany tsiraray avy. Misaotra Jesosy dera ho anao reriany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny noteneniko teo am-piandohana dia nampanofy ny Tompo anio alina. Tena zavatsoa ary fifaliana rehefa mampanofy ny Tompo. Na rehefa miteny ny fanahy masina. Riavana, misy Andriamanitra, misy Tompoko Andriamanitra, ary ho avy ny fotoana hiaonantsika aminy. Tena vonina venao, efa vonina venao hiaona amin'ilay naharentsika. Satria tsy maintsy ho tonga izany fotoana izany. Riavana, nanofy aho ny alina teo, dia voanifoako dia nangataka fanamarinana tamin'ny fanahy masina. Na dia mbola tsy nivavaka ary aho nanotany taminy dia efa eniko ny fanahy masina ny teny amiko hoe izao no fahazavana izao tontolo izao. Aleluia, aleluia. Riavana, Jesosy no fahazavana izao tontolo izao. Izay dia efa fanamarinana anankiray nomeny tamin'ny nofy izay nomeny ay Amiko.
ho fantatrao avy eo ny tiany ho ambara. Ry havana, tonga dia izany teny izany no nomeny fanahy masina ay tao anatiny foko. Dia izany teny izany dia teny Jesosy ao amin'ny bokyny Jaona 7:12. Andao vakintsika io tenin'Andriamanitra io. Jaona 7:12. Vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe izao no fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka ay tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Amen. Alleluia, alleluia. Izy izany no fahazavana izao tontolo izao. Zay no teny anankiray tonga dia no teneny fanahy masina tamiko tao anatiko izany. Dia no neveo no nefa nandoalika ny vavaka ao angataka aminy hoe avy aminao ve fanahy masina ilay nofy sa tsy, satria tsy navokako tamin'ny vavako ilay nofy. Tsy niteny mafy aho izany teo amin'ny fivavahana, satria matsy oka ho fantatritsika tsara fa ny tompo izy rery ihany no mahalala ny hevitra anatin'ny fontsika sy ny voantsika sy ao anatin'ny saintsika. Zany hoe i Satana tsy manana alalana afantatra ny ao an-tsaintsika. Alleluia. Dia izay no natongay tsy niteny tao anatin'ny vavaka zay nataoko ny aminy hoe fanahy masina ampafantaro ay raha ianao marina no nampanofy ay anio nofy io na fandrika izay ataon'ny Satana. Ry havana, ny fanahy masina mampafantatra satria izy no nanomeny nofy dia ampafantariny fa izy Andriamanitra, izy lay fanahin'Andriamanitra no nampanofy ay. Tsara ny tompo, izany teny izany dia raha matadidy ianao ny amin'ny tantarany Daniela, izay nanambara ny nofy ny ilay mpanjaka Nebokadnezara, dia tsy niteny tamin'ny Daniela ny mombany amin'ny nofy izy. Ireo mpisikidi sy ireo hoe olona mpanao fanafody zany, olona mpanompo sampy zany, ireo olona hoe olon-kendry fitenin'izy ireo azy, nefa tena olona tsy endry mitsy satria mpanompo sampy miresaka amin'ny Satana. Ireny olona ireny zany tsy nafantatra ny nofy ny mpanjaka Nebokadnezara, fa i Daniela no nahalala, satria na dia tsy niteny ara ny mpanjaka taminy dia nandeha nanotany an'Andriamanitra i Daniela. Dia Andriamanitra no nampiseho azy ny nofiny ilay mpanjaka, ary izay no natonga azy nanazava tamin'ilay mpanjaka ny nofy fa tena avy amin'ny Andriamanitra tokoa. Alleluia. Dia toy izany ry havana no natonga ay nanotany ny fanahy masina hoe ilay nofy izay niseo tamiko alina avy aminao ve? Dia nampafantary Saady araka ny teniko teo hoe tonga dia niteny ny fanahy masina tao atratrako tao hoe izao no fahazavana izao tontolo izao. I Jesosy mihitsy no fahazavana izao tontolo izao. Izay zany niteny anankiray izay nomeny tompo aloha. Tonga dia nanamarinany fa izy no nampanofy ay. Dia niteny faharoa no nefa nivavaka ako. Dia hoy ny fanahy masina hoe fa avy ny fotoana ary tonga kehitriny zay tena mpivavaka dia mivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Alleluia. Zany teny izany dia ao amin'ny Jaona 4:7-20 ka hatramin'ny 4:20. Ovakintsika ihany io teny io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa avy ny fotoana sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka ivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, mazava tsara. Efa tonga izany ny fotoana ivavahantsika amin'Andriamanitra
amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra koa dia mitady ny olona toy izany. Zay zany no ilain'ny ray amin'izao fotoana izao, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy isika sy ny fahamarinana raha te anatona an'Andriamanitra. Zay izy vao miaino antsika. Izay vao manatrika antsika ny tompo, zay vao tonga ny tompo, zay vao ny fanahy masina no miasa ao anatintsika, satria amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mila mitandrina be isika tompoko. Araka ny efa teneniko teto tamin'ny video hafa hoe tsy miaino ny mpanota Andriamanitra. Ry havana, mila isika tena mitady azy tanteraka amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Mila isika tena mivavaka tanteraka amin'ny fanahintsika izany ary koa ao anatin'ny fahamarinana. Amen. Ry havana, no nefa vita ny vavaka nataoko, dia mbola nangataka fanamarinana aho tamin'ny tompo amin'ny alalan'ny teniny. Vao nanokatra Baiboly aho dia tao amin'ny bokin'ny Korintiana Voalohany 5:15 tonga dia teo no nisokatra ny tenin'Andriamanitra. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny ralay mahery ny 500 izy. Ny akamaroan'ireny dia mbola velona mandraka kehitriny, fa ny sasany no efa nodimandry. Hotoizako hatreo amin'ny 9:9. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy, avy eo dia tamin'ny apôstôly rehetra, ary ny farany tamin'izy rehetra dia izao izay toy ny tsy tonga volana akory dia mba nisehoany koa. Amen. Aleluia, aleluia. I Paoly apôstôly no miteny eto. Zany hoe niseho taminy ny tompo. Niseho taminy ny tompo. Ry havana, eto dia fanamarinana lehibe no naseho an'ny tompo naseho ny fanahin'ny tompo tamin'ny Nofy zay nomeny ay divaraina teo. Ho tataraiko ny Nofy dia ho fantatra hoe ny fanamarinan'ny tompo ny amin'ny Nofy ireo teny rehetra ireo fa izy mihitsy no nampanofy ay. Ry havana, nanofy aho ny divaraina teo. Tao anatin'ny nofy zany dia tsapako zany fa hoe mandoalika mivavaka ary manao saron-doha fotsy. Dia no nefa nivavaka aho zany dia Itako ao anatin'ny nofy nefa ny masoko zany mikipy amin'io sady miondrika aho. Dia Itako zany ao anatin'ny nofy ny masom-panako zany no mahita fa misy fahazavana eo alohany masoko, eo alohany tarehako izany. Ary io fahazavana io tsapako ao anatin'ny nofy fa ambony lohako misy ihany koa. Zany hoe anankiray ihany zany izy io fa fantatro hoe lehibe zany. Zay zany no fahatsapako an'ilay fahazavana. Eo amin'ny lohako zany efa misy an'io fahazavana io dia eo alohako, eo amin'ny alohan'ny tarehako hitako zany mazava be ihany koa. Dia izako nefa ny amin'io mandoalika mivavaka ary mikipy. Dia hita ny masom-panako zany izay fahazavana izay. Dia miha mazava zany ilay fahazavana, zany hoe miampy zany ny hazavan'ilay izy tena hoe mazava be tsy ho zaka ny masoko ara-nofo raha nanokatra ny masoko aho ara-nofo eo amin'ny fotoana ivavahako, satria tena fahazavana tsy ay refesina. Zay zany no tsapako tao anatin'ilay nofy. Hitako zao mihitsy ry havana ilay fahazavana lehibe teo anatrehako. Zany hoe tsapako fa mahakasika ny masoko, mahakasika ny lohako io fahazavana io, ary ny fahitako azy eo aloha dia
mety mandrakotra ay mihitsy angambany ilay fahazavana satria izao no antony rehefa mivavaka ao eto zany tsy nofy zany no ambarako aminao eto fa rehefa mivavaka ao dia ny zavatra misy eo zany rehefa manomboka mivavaka de rehefa tena ao anatin'ny fanahy rehefa feno fanahy dia manomboka mamaya ny lamosiko zany hoe tsy mandoro zany fa afanany fanahy masina dia ny masoko aranofo koa zany eniko fa ohatrany hoe mamay afanana mafana be zany fa tsy mandoro ny tena izany ilay afanana zay zany ilay hoe afanany fanahy masina. Aleluia. Ry havana tao anatin'ny nofy ny maso ny fanahiko ny masom-panahiko dia nahita ilay fahazavana teo anoloako. Ry havana manambara fa ny tompo ny fanahiny tompo dia manatrika eo ary mandrakotra ny olony tsiraray avy rehefa mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana isika. Ry havana io lay teny nomeny tompo tamin'ny zavonieritreritra fotsiny dia tonga dia ny teny fanahiny tompo hoe izao no fahazavana izao tontolo izao. Aleluia. Aleluia. Izy no fahazavana izao tontolo izao. Ny tompo mihitsy no manatrika antsika. Izy mihitsy no tonga mandrakotra antsika amin'ny fahazavany. Ry hava malala efa nahita lay fahazavana lehibe tamin'ny masoko nofo tamin'ny Jesosy tonga nanao opération tonga nanasitrana ay efa amin'ny fijoroana vavolombelona efa nahita azy am'ilay endriky ny fahazavana izao tontolo izao Ry hava malala tsara ny tompo ary tena fahasambaran-dehibe ny mahita ny tompo. Ry havana manao ahoana ny toe-panahinao rehefa hivavaka ianao? Feno ny fanahy marina ve ianao? Tena mivavaka mandeha araka ny fanahy marina ve ianao sy ny fahamarinana sa tsy tompoko? Tsy ho avy mihitsy ny tompo, tsy ho avy mihitsy ny fanahy masina raha mbola mivavaka mandeha araka ny nofo isika. Tsy ho avy eo alohantsika mihitsy izy, tsy andrakotra antsika mihitsy ny fanahiny tompo raha mbola mandeha araka ny nofo isika. Ry hava malala amin'ny tompo, izay no mahatonga ay nasainy fanahy masina manao video hafa amin'ny vavaka fiambenana. Tena mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy atao intsony zany ny hoe mandeha mivavaka araka ny nofo. Tena miomana ara-panahy isika. Ry havana faly ny foko manambara aminao fa tena mahafinaritra ny mahita ny fahazavana lehibe, fahazavana lehibe tsisy toy izany eo alohantsika ary mandrakotra antsika. Io fanahiny iray io fanahyn'Andriamanitra io rehefa mivavaka isika. Izy mihitsy no mandray ny contrôle manontolo ny tenantsika. Izy mihitsy no miaro antsika eo ambany tana maherin'ny fahefany. Aleluia. Aleluia ho an'Andriamanitra. Enganie ka tena ibebaka marina tokoa ianao ary ahita ilay fahazavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao na andro na alina. Ka isika hijoro tsara tompoko fa ho avy Jesosy rehefa tonga ny fotoana ka lasa ilay fanahy masina ilay fahazavana dia izay misy ny fahazavana ihany no hotafakatra fa ny tsy misy tompoko dia aizina isatana no utonga andravarava. Ry hava malala tiantsika ny tompo mbola miantso antsika foana izy hatramin'izao. Aza manamafy ny fonao re tompoko fa kely sisa dia ho avy Jesosy. So de afo be no miandry anao ka zava-doza mandrakizay no hiantra
tsisy intsony ny famindram-po fa rehefa any dia any miverena amin'i Jesosy tompoko. Tiantsika ny tompo. Ry havana, ajanoko hatreny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha mbola omeny tompo fotoana afahako manambara izay tiany ho ampitandremana antsika tsiraray avy. Mizara tompoko amin'ny hafa mba ho maro ny afantatra fa miteny ny tompo, mamangy ny tompo ary misy Andriamanitra ary mikolokolo antsika izy, mampanofy izy, manaratra izy, mampiambina antsika izy. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.